Fahalalonana ara-miaramila kosa no tanterahana tetsy amin'ny rasy tetsy Amparibe androany fanolorana mari-pahaizana ho an'ireo manamboninahitra telo mirahalahy na vita fiofanana momba ny fikirakirana ny fiara mifono vy na ny arme blindé cavalerie. Manamboninahitra telo mirahalahy na vita fiofanana momba ny fikirakirana ny fiara mifono vy na ny arme blindé cavalerie no nahazo mari-pahaizana ka nizaraina androany tetsy amin'ny rasy tetsy Amparibe. Ny lanoana tsotsotra androany moa dia natao anolorana amin'ny mari-pahaizana ho an'ireo manamboninahitra avy any amin'ny akademia miaramila sy tao amin'ny centre de perfectionnement des officiers noho ny fahavitahan'izy ireo ny atao hoe stage d'application arme blindé cavalerie. Io stage io moa dia ny andihana faha 2020 no nahazo an'izy io farany tamin'ny taona 2017 raika amby roapolo taona lasa zany zay. Izao ndray vao nisy ny antony teo anelanelan'izay dia ireo firenena namana ny velany dia manome io stage io ho an'ny manamboninahitra mivoaka any amin'ny akademia miaramila zay hiasa tamin'ny régiment tandrotoana. Tsy nisy nefa zany fanomezana fiofanana avy any velany zany tatoato dia noraisinay an-tanana hoe misy ny manamboninahitra malagasy zay miofana tany velany tany afaka mampianatra tsara ary mampita ny fahaizana io ho amin'ireo manamboninahitra zandriny eto Madagasikara dia zay no nandraisanay andraikitra anao an'izany fiofanana izany. Ankoatra ny teo anivon'ny rasy dia tonga nanotrina ny fotoana ihany koa ny avy amin'ny tafika malagasy.